Nandritra ity fandalovana teny amin'ny hetsika ankarakarain'ny club Sonorango Taekwondo teny Andavamamba ity moa dia nararotana nahita ny filoha vaovaon'ny Federasiona Malagasin'ny taranja Taekwondo mba niresahana taminy mahakasika ny hoe hotoyan'ny ara-potoanany ao anatin'izany fandraisana andraikitra ho nivon'ny tontolon'ny Taekwondo Malagasy izany. Tsara ny manamarika fa taorian'ny fivoriambe tsy ara-potoana nataon'ny ligy misy eto Madagasikara amin'ny matseho-ny filoha hitantana ny Federasiona Malagasin'ny Taekwondo dia alany hitantana izany Federasiona izany indray ity filoha vaovao ity ny fampandrosoana ny taranja Taekwondo amin'ny fikarakarana hetsika maromaro moa no vaindohan-drarahany ao anatin'izao fitantanana vaovao izao. Ny fivoriam'ny ligy moa zany tamin'ny sabotsy heriny androany fahatelo amby roapolon'ny vola septambra dia tamin'izay zany no nisy ny fivoriam'ny ligy io tsy natrehako fa toy tamin'iny zany dia nisy ny fifidianana ny filoha vaovao hitantana ny federasiona dia arak'izay dia ny tenako moa zany no nifidian'ireo ligy izay teo hitantana ny Federasiona Taekwondo. Ny taranja ity moa zany dia hitantsika fa somary narisarisa tsy toy ny teo aloha tatoato ka fandaharan'asa vaovao dia ny fanarenana izay ny famerenana ny hetsika Taekwondo satria rehefa miresaka Taekwondo tsika dia tsy amin'ny mpitantana akory na ny tompon'andraikitra ny ministera na ny amin'ny rafitahafa fa any mpikatroka zany Taekwondo tokony zahaina mpikatroka tokony mena fahafahana zany ny mpikatroka ny lalao ny taranja izay akafisa ity be be ny mankafy Taekwondo ary raha reo ligy izay nifidy tao zany dia ny afatra avy amin'izareo dia hoe tadidio fa tsy eto Antananarivo rery ny Taekwondo marina tokoa zay fa tsy ana club vitsivitsy fotsiny Taekwondo na eto amin'ny faritra Antananarivo fotsiny fa manerana ny nosy nerana an'ireo ligy paritra zany izay efa mijoro ka dia izay fanarenan'izay moa amin'ny lafiny maro eo amin'ny filalaovana ny taranja eo amin'ny fifaninanana ary eto amin'ny sehatra ny firenena na any amin'ny sehatra resam-pirenena ireo zany dia tsy maintsy fatohana ohatran'izay koa ny fitsarana ny lalao ny eo amin'ny grady satria dia be ireo mpikatroka zany izay maniry ny sondrotra amin'ny laharana ny Taekwondo dia fotoana zany tokony asiana ny fanadinana mba hisondrotana eo amin'izay laharana maro eo Taekwondo zay satria ankoatra mahafanatanjahantena azy moa dia haiady ny Taekwondo dia misy an'izay laharana filoha.